dia misaotra tompo ankehitriny raha ndray nyteninao zay sokafanay ny fonay aminay manontolo mba hitenenanao mitenena aminay manokana androany aoka isy impartation na ny teninao mihitsy androany aoka izy finono ka hifindra ary ameny finono ao amin'ny mpiaino sy mijery rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany androany ary hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sika rehetra iarana hoe amen. Dia mbola mamerina ny arahaba omba pirarintso arahaba feno fanambinana arahaba feno fiadanana ary arahaba mitoetra ambany fahasoavana ho antsika tsiraray avy any tokantrano zahay mivady zay tia merina foana hoe zay dia mino ny fahagagana ho anao mino zay fa manana planina ho anao Andriamanitra ary raisinay mivady ho tombo-pahasoavana ny ahafahanay mizara ny afatra anio ho antsika tsiraray avy mino fa melohan'ny tena ndraisantsika ny afatra dia mbola misy fampahirezana fohy teny fohy mbola ao ampony pasteur Sandra mba ho zaraina amintsika tsiraray avy tsy ho rara fiainana ianao fanana fijorona vavolombelona ianao. Amen. Amen. Etsy ampiandohana dia manona amin'ny anaran'i Jesosy zay hoe ny fijorona vavolombelonao anie dia hoe ianao dia olona finoana ianao dia afaka niteny ny olona izay tia nitenena rehetra fa any amin'ny farany tantaram-piainana sy any amin'ny farany tantara dia ahitan'ny olona fa Andriamanitra velona ninona ohatra amin'izay Andriamanitra nazonao natokisana ary hoe tsy very foana amin'ny finoanao tsy very foana ninonao an'Andriamanitra sy ninonao tsy ho very foana na dia ianao rerera nino tao atokantrano tsy very foana na dia ianao rerera nino tamin'ny olona rehetra fa zany mino an'izany hoe ny farany tantaram-piainan'ny olona tsirairay avy tsy faravana fa fijoroana vavolombelona hoe velona ny Andriamanitra zay ninony velona ny Andriamanitra zay inonao andray afatra avy hatrany atsika eo amin'ny Timoty voalohany toko 5 ary ny toko 9 ary ny 11 sy ny 12 zay averinay mivady foana hoe ny amponay dia tsy hoe ampianatra zavatra lalina be fa ampatsiahanao ny fiarahana amin'Andriamanitra dia zavatra tsotra nefa afaka tonga dia ampiaranao mivantana amin'ny fiainanao sy amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra zao vaky ny tenin'Andriamanitra ary Timoty voalohany toko 1 ny 11 sy ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao vakiny fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mandosira zany zavatra zany ka miezah mitady famarinana toe-panahy araka an'Andriamanitra finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy miadia ny atsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany no ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro aveko fandroa le andininy 12 zao vaky ny tenin'Andriamanitra miadia resaka hoe fa ianao kosa lehilahin'Andriamanitra izy andininy 12 andininy 12 dia hoe miadia ny atsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany no ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro viavana malala ny zavatra mahafinaritra dia izao isika dia noho ny finoana dia zanak'Andriamanitra aveko foana noho ny finoana dia tsy hoe mpivavaka tsika noho ny finoana dia tsy hoe kristianina tsika satria be dia be ny kristianina tsy manam-pinoana fa manaraka fotsiny be dia be ny mpivavaka tsy meno fa manao mpivava fotsiny fa isika noho ny finoana dia zanak'Andriamanitra zay le tanjony tena mahafinaritra be rehefa mieritreritra foana hoe za zany zanak'Andriamanitra olombelona fa olombelona zanak'Andriamanitra eto ambonin'ny tany raha mbola mino an'Andriamanitra no le finoko dia zanak'Andriamanitra ary dia mahafinaritra rasika nabavy dia Paul dia manafatra manokana ny Timoty zavatra tsotra be niadinao izy
dia atsara ny finoana. Tsotra be hoy a rehefa miresaka izay vady zany dia miezaka izay tsy mitondra ilay teboka sarobidy lalina be dehibe reny. Mbola manana fotoantsika amin'ny manaraka ahafahana mijery an'ireny teboka lalina sarobidy reny. Fa amin'izao vaninandro aloha dia mbola ilay fototra ilay zavatra tsotra aloha no fehezitsika tsara. Inona ny teboka iarahantsika androany? Ny aditsika ny zavatra trehantsika voalohany dia atsara ny finoana. Zany hoe ny ampeditsika zany a dia finoana. Rehefa miatrika zavatra zany tsika, ny etsika miady amin'ilay zavatra dia finoana. Ny etsika mandresy hoy izy hoy ny baiboly hoe ny etsika maharesy zao tontolo zao izy dia ny finoantsika. Zany hoe raha lasaka anabavy ho atsika mpiaino ety am-piandohana dia izao. Mety hoe tsy fantatro hoe aritra firiana le confinement. Mety koa hoe efa tsy confiné intsony na tsy manana problème ny confinement fa olana maro samihafa. Fa zao ny zavatra mahafinaritra. Na inona zavatra andalovana, ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy dia ny hihetsika amin'ny finoana. Hihetsika amin'ny finoana. Ny haneho ao anatin'ny confinement ianao ohatra amin'izao vaninandro zao dia ianao ve mbola haneho hoe za mpino, haneho fihetsika mpino ve? Rehefa malala mialohan'ny hitohizana dia te hilaza amintsika tsiraray avy tiako averina ilay teboka mialohan'ny izaran'ny pasteur Sandra zavatra sarobidy amintsika. Ny sarobidy amin'Andriamanitra ny olana tsy maintsy misy. Ny olana tsy maintsy misy. Ary io tsy azo sakanana io. Io zany zavatra ho tonga io. Ary tsy manakivy ianao ary. Fa raha mandinika ianao vita ny ray dia tonga indray ny ray. Ary ndraindray tsy vita kory ny ray dia efa tonga sahady. Io tsy afaka sakanana io zany. Fa izao ny zavatra mahafinaritra ka lasaka anabavy. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika na inona mitranga eo dia izao. Isika maneho fa mino an'Andriamanitra tsika. Zao nambarany tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Habakoka toko 2 hoy izy hoe ny maro hozy izy dia ho velon'ny finoana. Zany hoe ny mamelona antsika raha lasaka anabavy dia finoana. Pasteur Sandra Razafy Mandrato. Amen. Tena marina loatra zany paster. Ady ny finoana zany hoe misy ady ao. Tsy mora mandanga izy olona teny fa mora be le hoe toa dia hoe misy zavatra indraindray misy fotoana sarotra aminao ny mino. Izay mahatonga an'izy hoe ady ny finoana. Sarotra aminao ny mino fa nefa zany hoe finoana zany. Ny finoana ny rehefa namalala ao amin'ny tombo dia ary mino fa amin'izao fotoana maro amintsika no manoratra ao amin'ny commentaire ao antombavaka maro. Finoana ny anoratanao anio e. Indraindray ohatrany hoe heverin'ny olona fa hoe minomino foana indraindray heverin'ny olona fa fanatisme ianao rehefa mino. Fa ny tena marina ilay izy tsy fanatisme fa ianao maneho an'Andriamanitra hoe mino azy hatramin'ny farany ianao. Ny finoana ny tena marina ihany koa rehefa tena mandinika isika araka ny teny mpanokon'Andriamanitra toy ny marina dia ho velon'ny finoana. Ny finoana dia ny anaiky mino ianao na dia tsy hisy pirofo ary, na dia tsy hitanao ary, na dia tsy tsapany tananao ary raha mbola tsy hitan'ny masonao azy. Izay rehetra tsy mbola hitan'ny mason'ny olona tsy nandalo tao anatin'ny sainy akory nefa inonao, izay le hoe mino. Ny finoana ne le hoe na matsaparany ianao hoe ohatrany hoe tsy za ohatrany hoe tsy nareo rehetra moa miteny hoe niteny anazy zao ny tompo ohatr' zao ny tompo sy ny sisy fa ianao ohatrany hoe tsy mahatsapa zany hoe za ary ve mba inon'Andriamanitra za ary ve zao fa zao ny teneko anao eo no ampiasao ny finoana fa ny finoana dia izany mihitsy. Ny finoana dia na ny zavatra tsy hitanao raha inonao hoe afaka nisy zany. Za indraindray manontany tena hoe ahoana ary izay mahatonga any amin'ny vady foana hoe zay mino ny fahagagana amanao satria ahoana Andriamanitra lehibe sy goavana afaka mino hoe afaka hisy zavatra tsara hivoaka amiko aminao amintsika tsirairay avy. Ahoana na dia ianao raha tsy mino ny tenanao akory hoe za afaka anao zavatra, za afaka hatsangany zavatra, za afaka hiaina zavatra tsara be na mahafinaritra be fa Andriamanitra ao ambony io satria ianao zanany dia mino ianao. Ny finoana na tsy mahita azy na tsy manana pirofo mivaingana ary ianao
dia mino hoy ten'andriamanitra hoe natoy ny voatsinampy ary iadio ny ady ny finoana za miteny anao tsy ho foana ny finoanao sy ny fanantenanao ny finoanao ny fitiavana dia mino ny zavatra rehetra ny tontolo-piainana dia mila ny finoanao ny tontolo-piainanao dia mila ny finoanao zany mihitsy lizary lizy ny mazava be matoa ny apôstôly paoly milaza amin'ny timoty hoe miadiny ady tsara ny finoana tena marina izy zany tena ady le izy tsy mora le izy fa mila hatrehana ary te hilaza amintsika tsiraray avy aho hoe tsy misy olona nino an'andriamanitra kapotika tsy misy olona nino an'andriamanitra hoe nijoro tamin'ny finoany karava marina foana ny tenin'andriamanitra hoe raha mino ianao dia ahita ny voninahitr'andriamanitra ny olona nakarasikana-bavy dia izao zavatra izao isika indraindray ny mamotsitra isika indraindray rehefa mandalo ny zavatra maro samihafa dia mamotsitra isika misy andin-tsotra masina ao amin'ny Luka toko faharoa amby roapolo Luka toko faharoa amby roapolo andininy fa raika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo Luka toko faharoa amby roapolo andininy fa raika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo zao maka ny tenin'andriamanitra ahoy ny tompo ry Simona ino satana efa nilofo nitady anareo ho kororoiny tony vary kanefa izao nangataka ao anao mba tsy ho levona ny finoanao ary efa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalanao zao nangataka mba tsy ho levona ny finoanao ino izy satana mikororoka anareo tahaka ny vary zany hoe nitanjona zay nitanjony fahavalo zany amin'ny zavatra maro samihafa zavatra mafy samihafa hoentiny eo amin'ny fiainan'ny mpino dia nikororoka ny finoan'le olona ny andevona ny finoanao ny hanozongozona ny finoanao zay nitanjony fahavalo aka ohatra tsotra be hoe ny antony isian'ny olona anakehitrery zao dia ahatonga ny olona sasany ilazy hoe tena tsisy rangany Andriamanitra raha misy ve Andriamanitra dia avena ve izy zany coronavirus avena ve idy ny fiangonana ela be avena ve zany zao ny olona tsy mino ny olona voakororoka ny finoany fa ianao kosa ao ka tsy tahaka zany fa ianao ao anatin'ny fikororoany vao mainka ilasy ianao hoe za mbola mino ka za mbola mino tahaka ny Sadraka Mesaka Abednego tahaka ny Daniela tahaka ny Mosesy tahaka ny David tahaka n'ireo apôstôly ny tompo rehetra ry havana malala te hilaza amintsika tsiraray avy aho hoe ao anatin'ny ny adiny finoana ny fotoana hitrangan'ny ady dia ao anatin'ny fotoana sarotra aveko fandroany tsy ady zany izy raha ohatra ka tsy ao anaty fotoana sarotra matoa baiboly hoe miadiny tsara ny finoana dia ady le izy satria ao anatin'ny fotoana sarotra tsara koa le izy ny tena marina ine zany le zavatra andalovana le zavatra mafy be mila finoana iny ady tsara iny tsara le izy satria nahoana ny fiafarany tsy maintsy tsara zay mahatonga le izy hoe ady tsara ny ady hafa rehetrarehetra zany ny ady sika tsy hiditra ny ady hafa rehetra fa ny baiboly dia milaza hoe ny ady ny finoana dia ady tsara satria nahoana raha mbola mahazona ny finoanao foana ianao aka ohatra tsotra be hoy izy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena zany hoe raha maharitra ianao amin'ny finoana any amin'ny farany dia famonjena ny miandry anao tsara ane zany raha ohatra ka mino ianao anatin'ny adinao ka manao zavatra andrasana Andriamanitra aminao ianao dia ho tsara ny vokatra rehefa malala ny ao am-ponay mivady androany ifamizarana amintsika tsiraray avy dia izao ao anatin'ny fotoana toy izao aseho fa mino an'Andriamanitra ianao aveko fandroa tsy maninana afaka ho aveko fantelo afaka aveko fanefatra fandimy fanenina ao anatin'ny fotoana toy izao asehoy fa mino ianao asehoy fa mino ianao amin'ny zavatra ataonao rehetra asehoy fa tsy hoe rehefa mikatona ny fiangonana dia mikatona koa ny finoanao hoe tompo ny anahy moa zany nietsika finoko rehetra dia niara-nikatona tamin'ny fiangonana rovina ndraiky ny fiangonana mba hisokatra mba hafahako mietsika amin'ny finoana nao rahalasika anabavy tsy zany le izy tsy miandry fiangonana misokatra ianao vao hetsika amin'ny mpinoana amin'ny fotoana ohatr'izao mihitsy ianao mampiseho amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra
ao anatin'izao mamay zao a mampiseho hoe za mino ka ary za ny réponsako amin'ny ady na hoe ny valikafatra ny valikafatra avariko ny ady izao ry ady eo ninonino nataonao ao za mino fa za milaza aminao raha mbola miazona finoana ka mbola mietsika finoana ianao aveko ihany zany izy hoe tsy miankina amin'io misokatra ve ny fiangonana na tsy tena be dehibe mihitsy ny olona vao mikatona ny fiangonana dia niaraka nikatona tamin'iny ny finoany niaraka nikatona tamin'iny ny etsika finoany niaraka nikatona tamin'iny ny baibolony miandry indray izy hoe kovina indray misokatra amin'ny fiangonana fa raha lasaka namba aoka ianao tsy oatra zany ianao zany tsy izay karazan'izay e satria nahoana satria ianao a hitanay mivady sady fa ianao karazan'ilay mpandresy ianao lay hiady ny ady tsara ny finoana ianao ao anatin'ny mafy ianao vao mainka ianao ilaza hoe zany aveko fandroany ao anatin'ny mafy ianao vao mainka ianao ilaza hoe zany zaka lasaka nambavy afaka milaza zay lazay ny olona fa zao ny zavatra fantatro zaka mbola afaka mivavaka dia hivavaka raha misy olona mararo ny loka magataka amiko hoe pastera za hoe tobavaka za ninona mbola hivavaka ahako ny antony dia zao ny kombako tsy miankina amin'ny zavatra mitranga fa miankina amin'ny inoko zay ny tena marina inona ny inoko zany mila mijoro amin'izay inoko ahako ary zay inoko no anamarinana no marina ozy izy velon'ny finoana ary ny finoana no anamarinana antsika tsararay avy pasteur Sandrara Zafimandrato te hilaza mialohan'ny hitenenanao hoe ny mpijery atsika ny mpiaino atsika tsararay avy za te hilaza amintsika tsararay avy mpandresy ianao fa miantseha amin'ny finoana azajanona ny finoanao azatsahatra ny finoanao fa miantseha amin'ny finoanao pasteur Sandrara Zafimandrato amen manaloatra ny paster mahavaliana tokoa paster hoe raha tsy important raha tsy manandanja tokoa le finoana fa maninana ny ezany araka ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny dioka toko faharoa amby roapolo tao hoe fa raha tsy important ary io fa maninana ezahany satana ho levoniny raha tsy important ary io fa maninana ezahana tena ezahana lana amintsika mafy mihitsy raha tsy important ary io fa maninana io ny anenjehana atsika fa matoa io tsy misy olona mamaky trano zany any anatina trano tsisy ininona hoe trano vita mbola vao vita mbola tsy voaloko dia hoe tsisy meuble tsisy varavarankely dia ndao tsika maky trano dia izy ry tsisy varavarankely ry fa matoa io a tena marana mitsy ny tenen'ny paster teo hoe misy dikany be finoanao io matoa io ezahana lana aminao misy dikany io mihitsy ny tena antony fiainanao io mihitsy ny ahoana ny tenenako an'izany ohatra hoe soliky ny fiainanao io mihitsy ny entinao andeha androso io mihitsy ny entinao andeha fa maninana le izy ary tia tena grave be rehefa mandeha ny fotoana rehefa misy olana eo amin'ny fiainan'ny olona indraindray dia melevona tsikelikely ohatran'ireny hoe labozy mekely reny le finoana tsy hoe maty tanteraka zany satria hoy ny ten'Andriamanitra hoe na ohatry ny voatsinampy aza hoy izy ny finoanareo dia mahisaka tendrombohitra ary mahavita mampitsonika tendrombohitra fa le izy ny fona teny an'izany fa mahatonga le izy hoe levona ohatran'ny hoe lavenona levona amin'ny teny vahiny fonako ny tenenana anazy hoe ça se consume petit à petit rehefa ohatra ianao ka tsy mihazona le finoanao izay le mahatonga le izy hoe ady azonina isan'andro ny finoana ampitombony isan'andro ny finoana entina androsoana mihoatra isan'andro ny finoana tsy ampy le hoe ifonako tsy manendry ny kristianina namana rehetra tsy ampy le hitenenana fotsiny hoe kristianina dia zay fa ny maha-kristianina anao tadidio tsara fa ny finoanao an Jesosy Kristy aloha matoa ianao nanolo tena ho an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia finoana zany ary tena miteny anao fa raha ohatra ka mampitombo lanja ny finoana raha ohatra ny voatsinampy ray mavita manainga tendrombohitra ray dia eritreretinao ny hoe ny finoanao lehibe ny amin'ny zavatra rehetra ho mbola vitan'Andriamanitra ny teny fikasan'Andriamanitra inoy fa tsisy miverina ny aminy reny raha tsy mahatateraka zay nanirany azy zay famarinana feno ary inoko fa tsika tsararay avy amin'ity fotoana rahantsika ity dia manomboka miverina amin'ilay fototritsika ny mampino atsika dia finoana raha vao tsy manam-pinoana isika dia tsy pino fa zavatra hafa manjary anarana fotsiny zavatra hafa hoy zavatra hafa
fa isika dia mpino midika le mpino dia hoe manana finoana ary midika le mpino dia hoe mino midikany hoe mpivarotra dia olona mivarotra tsy mitsahatra mivarotra midikany hoe mpanety dia olona manety midikany hoe mpanasa lamba dia olona manasa lamba zay ny asany ary midikany hoe mpino dia olona mino foana tsotra be zay izy ane kalaskanabavy indraindray tsika mitady zavatra sarotra any amin'ny zavatra mory ny andrasan'andriamanitra amintsika dia mino zay hoy ny tompo matsenao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany ianao zany tsy mahalala ninina koatra hoe andriamanitra za zanakao za asan'ny tananao za mino an'izany aho adidinao amen ianao mino fotsiny hoe no ny ten'andriamanitra hoe dia kapoka taminy no nanasitranana anao dikan'izany tompo satria ianao nolazan'izay dia izao nanasitranana azy zany dia kapoka tsy asiako discussion io hoe kapoka taiza aloha le tao mbany elika ve sa le teo amolotra kapoka tamin'ny andro zomasa tamin'ny andro alarobia tsy any le tsy asiana resaka ohatr'izany le izy fa tsika tonga dia mintsotro zao fotsiny hoe zay tompo mino zay zavatra teneninao mino zay ary na ao anatina confinement ary ny finoanao tsy matina confinement zany na midiny fiangonana zay ndray vao maika manompo zay vao maika manitatra amin'ny fanjakanao zay rehefa malala ao amin'ny tompo zay mivady zany eto androany te ilaza amintsika tsiraray avy mino misy teboka misy zavatra anakira izay nanompo ty fotoana ty tena efa ela be mihitsy ny tiako tenena fa zao izy vao tenena raha lasika nabavy eo ny finoanao dia connexionnao amin'ny lanitra avery fandroany ny finoanao dia connexionnao amin'ny lanitra connexionnao amin'andriamanitra tsy hoe connexion kely fa io mampifandray anao mivantana amin'andriamanitra tonga dia mampifamatotra mifamatotra amin'andriamanitra rehefa namalala tsy misy olona mifamatotra amin'andriamanitra any ka ho rava fiainana tsy misy olona mifamatotra amin'andriamanitra any ka ho resy anady tsy misy olona mifamatotra amin'andriamanitra any ka hitotonga-piainana tsy totongana ianao tsy ho ravy ianao tsy mino an'izany aho ny zavatra inoko dia izao kely ny fiandohanao fa ho lehibe indrindra ny fiafaranao zay ny teny tsinona dia mino an'izany aho dia avana malala ao amin'ny tompo afaka fotoana fohy dia hivavaka ao anao sika vonona ve anao ny ino androany aza sina débat aza sina discussion zay mino fa andresy anao anatin'ny adinao zay mino fa hita fity anao amin'iny herinandro iny dia herinandro fahitana fitio anao iny misy olona hita azy amin'iny herinandro iny confinement fa ianao azo azy misy olona amin'iny herinandro iny confinement fa ianao azo contrat amina tena tsy eritreretinao ianao ny antony tsy noho ianao fa satria ianao mino dia andriamanitra hanasoniny finoanao zay mino an'izany zay mino fa ho fandresenao anao ny herinandro rehefa mino ianao dia connecté amin'andriamanitra mifamatotra amin'andriamanitra tsy avelan'andriamanitra ho resy zany ianao tsy avelany ho resy zany ianao satria ianao mino zao ny fanarahantsika marika finoana zarao ty fotoana ty za ny tanjoko tsy hoe alaza ny tanjona nay mivady tsy hoe alaza fa ny tanjonay mivady dia izao hiarina ny finoanao hitsangana amin'ny finoanao hovelona amin'ny finoanao ary andresy amin'ny finoana ianao ny zavatra mahafinaritra ny lasika navavy dia izao hoe tsy mbola manomboka kory ny ady dia efa mpandresitsika tsy nanomboka kory ny ady dia andriamanitra ao an-danitra miteny hoe any zanako ny mandresika ahy mahazo miorakoraka amin'ny fahavalo fa andriamanitra efa miteny ny zanako ny mandreso ahy na dia tsy mino ary le olona tsy tianao dia hoy andriamanitra ny zanako aneny andresy na dia tsy mino ary le mijoro fahavalonao dia hoy andriamanitra ny zanako aneny mandresy na dia tsy mino ary mipoketranao dia hoy andriamanitra ny zanako aneny mandresy na dia tsy mino ary ny dokoteranao dia ho fotsiny andriamanitra ny zanako aneny mandresy zany hoe tsy manomboka kory hoe dia efa voafaritra fa mandresy ianao zao zavatra mahafinaritra ka lasika nabavy matoa ianao mbola mahita an'ity fandarany ity tsisy antony hitenenan'andriamanitra aminao raha ho resy ianao rahampitso
aveko fandroany tsy misy antony itenenan'Andriamanitra aminao raha ho resy ianao rahampitso. Tsy misy antony itenenan'Andriamanitra aminao raha ho potika amin'ny fiainanao rahampitso. Fa matoa Andriamanitra miteny aminao dia tsotra be, milaza aminao izy. Mino fa tsy ho resy ianao. Mino fa tsy ho potika fiainana ianao. Anomboka hivavaka antsika ankehitriny, zay mino no fahagaganao anao. Mino izay mivady fa manana planina Andriamanitra ho an'ny tokantranonao, ho an'ny hoavinao ray manontolo. Hivavaka pasteur Sandra ankehitriny ho an'ny ankohonanao, ho an'ny tokantranonao. Hivavaka izy ho an'ny isokafana varavara ny fianakavianao, mba hitondrana fifoazam-panao fianakaviana, ary mba hitondrana famatsiana manokana isam-baravara isam-pianakaviana. Zay ambarana foana fa tsy ho rava ny fianakavianao, tsy ho potika ianareo. Angataka amin'ny pasteur Sandra antsika mba hivavaka ankehitriny. Iaraka hivavaka isika, iaraka hivavaka amin'ny finoana isika. Raha eo misaotranao manokana ny amin'ny tokantrano sy ny ankohonana tsirairay avy izay hijery sy hahita an'izao horonan-tsary izao. Manona manokana Andriamanitra hoe olona ho velona ny finoana ny olona tsirairay avy. Manona manokana Jesosy eo amin'ny fiainan'olona tsirairay avy fa amin'ny fotoana ilaivany famatsiana no ny finoana dia toy ny voatsinapy aza dia izy famatsiana ka tsy hikatona mandrakizay ny lanitra ho azy ireo. Manona Andriamanitra fa ny isam-batan'olona dia ho marina aminao anety, your faith will make the difference. Ny finoanao dia ametraka ny mahasamihafa anao anavahan'Andriamanitra anao sy ny ankohonanao. Anavahan'Andriamanitra anao aneny finoanao ao atokantrano eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fianakaviana rehetra. Amin'ny alalan'ny finoanao dia ho voavonjy avokoa ny fianakavianao rehetra. Amin'ny alalan'ny finoanao an'Andriamanitra sy ny fizaranao an'Andriamanitra n'aiza n'aiza, raha vao miteny ianao dia hita ny olona eo amin'ny fiainanao fa manompo Andriamanitra velona ianao ka ho voavonjy ianao sy ny ankohonanao noho ny finoanao. Manona fa ny finoanao ane dia ho contagieux, miparitaka. Izay olona rehetra mifanehatra sy mifanena aminao dia hifindra ny finoanao an'Andriamanitra ne izy ireo. Manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa eo amin'ny toerana izay inonao dia hisy fahagagana ne eo. Eo amin'ny toerana izay hijoroan'ny finoanao dia hisy zavatra sarotra ho azavaina ne eo satria Andriamanitra no miasa eo. Manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny finoanao ane dia hanamarika tantaram-piainan'ny olona maro manodidina anao. Tsy ho very ny finoanao ary tsy ho levina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na ho lehibe takininona aza ny ady, na ho lehibe takininona aza ny olana, manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ametraka différence-any, asamihafany amin'ny zavatra rehetra ny finoanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manona amin'ny anaran'i Jesosy fa ny ankohonanao noho ny finoanao dia tsy ho rava mandrakizay ny ankohonanao. Tsy ho potika mandrakizay ny ankohonanao noho ny finoanao, noho ny fijoroanao ny finoanao, noho ny ady tsara ny finoana izay ho ataonao ane dia tsy ho potika sy ho rava mandrakizay. Manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ninina miseho ninina mitranga dia tsy ho rava mandrakizay, tsy ho rava ny toe-javatra, tsy ho rava ny fanenjehan'ny olona, tsy ho rava ny fanaratsian'ny olona ane ny finoanao fa hiazona ny finoana hatramin'ny farany ane ianao. Ka rehefa ho avy ny fotoana sy ho avy ny andro hijoro eo anatrehan'ny Tompo ianao dia hitenin'ny Tompo hoe nanamarika zavatra maro ary namonjy ary nitondra fifaliana tao an-danitra ny finoana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Hivavaka indray tsika ankehitriny ho an'ny fiainanao manokana, ho an'ny fahasalamanao ary te hivavaka koa ho an'ny ara-bolanao. Hivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra, matoa ianao miteny amin'ny mpanomponao dia anao zavatra ianao. Tsy miteny akory ianao, tsy manome fanantenana olona ianao raha tsy anao zavatra ao ambadika. Matoa ianao manome fanantenana, mamboly finoana dia ny antony haneho ny voninahitra ao ianao amin'ny olonao, hanasony finoana ianao. Mivavaka ho an'ny olona tsiraray avy any tokantrano izay ankehitriny. Raha eo izay marary manona fanasitranana ho azy zay, manona fanasitranana ho an'ny ankoho zay amin'ny aretina eo amin'ny nofo, aretina eo amin'ny tokantrano, aretina eo amin'ny fifandraisana, na inona karazana aretina, na aretina eo amin'ny ara-bola ihany koa sy ny asa, dia manonona izay fifoazam-panahy ao amin'ny tokantrano io ary fanasitranana ao amin'ny tokantrano io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivavaka izay ho amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy mba hisy varavarana misokatra
ka ho hita fa kely no fiandohany ary lehibe ny fiafarany. Mivavaka zay ho an'izay mpino rehetra Andriamanitra matoa izy mi dia manana finoana izy ary matoa manana finoana izy dia haneho voninahitra eo amin'ny fiainana ianao. Manono izay tongava aminao arak'izay inonao na inona inonao raha mino ianao fa Andriamanitra ao dia amoaka anao amin'ny fitahina matetika tongava aminao zany. Raha mino ianao fa ny Andriamanitra ao ampandresy ianao anaty ady lehibe tongava aminao arak'izay inonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha hoe ianao hoe tsy ampy ny finoko pasteur dia zay te hilaza zay mino fahagaganao anao, mino zay ary manetsika ny finoana izahay, manonona fa mandresy ianao, manonona fa miova ny fiainanao, manonona fa miakatra ianao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manono izay Andriamanitra raha io anirahana anjely isa-tokantrano ane. Raha anjely ray no nentinao nialohan'ny zanak'Israely ka nandrava ny fahavalony teo anoloany, dia manonona anjely ray koa zay eo anoloan'ny fiainan'ny tsirairay avy ka mandamina ny fiainany, mandrava ny fahavalony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manonona izay lay fanahy manafaingan-javatra ane, hanafaingan-javatra any amin'ny tontolo ara-panahy. Manonona izay fivahana dossier faran'izay aingana. Manonona izay accélération divine amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zay manetsika fitahina, zay nanao zavatra dia manonona izay ny fitahinana eo amin'ny fiainanao, ny fanambinana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ary voninahitra Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manonona koa izay aoka hisy fifohazam-panahy eto Madagasikara, aoka hisy fifohazam-panahy eto Antananarivo, aoka hisy fifohazam-panahy amin'ny fiangonana rehetra tsy ankanavaka na inona ny anarany na inona ny anarany. Andriamanitra tsy manavakavaka ianao. Aoka Andriamanitra hisy fijoroana vavolombelona azo sapahitanana ho hitan'ny malagasy rehetra, hisy fijoroana vavolombelona azo sapahitanana ho hitan'ny mpiara-monina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha io mitsodran'ny olonao rehetra ako zay ao anatin'ny ady, lay Andriamanitra mpiady mahery ene, izy aloha azy ka ampandresy azy. Zay ao anatin'ny tsy fisina, Jehova mpiandry azy ka tsy hananjava mahory izy. Zay rehetra namafy hijinjana izy avy 30 eny 80 eny avy 100 eny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay rehetra mbola andefa dossier ahita fitiana izy. Zay rehetra tapidalakale anokafana varavarana zay tsy apoizina ane izy ary tsy apoiziny fahavalona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manonona ako fa tsy ho faty tanora ianao, manonona ako fa tsy andevin-janaka ianao, manonona ako fa ny eo amin'ny ankonanao dia mivoninahitra Andriamanitra zay miasa aoka hisy fahitana fity ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka andeha mbola tsisy ohatr'izany. Dia misaotra Andriamanitra io fa finoana no mitenenana fa na tsy mino ary ny olona mpanenjika anay, ny masony tsy maintsy mahita fa zay dia mino anao ary mivoninahitra ao ny eo amin'ny fiainan'ny olonao tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manonona ako aoka tsy hisy fisaraha-panambadiana intsony eo amin'ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hisy olona iray aza maty tanora ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mivavaka ho an'ny asanao aho, aoka hisy fanondrahana avy any an-danitra ny asanao, fanondrahana manokana ka ho tahiny ianao na ao anatin'ny ady azy. Ny ady no mitondra ny fitahina ho anao, manatitra fitahina ho anao. Mivavaka ho an'ny saina tsiraray avy, saina mahavokatra, saina manana fahendrena, saina lalina ka na ny fahavalo aza ho gaga, fa saina hamokatra mihoatra lavitra ny hatramin'izay. Ny anaran'i Jesosy Kristy no nononako an'izany vavaka izany. Misaotra ray, lazao hoe raisiko ny valibavaka, raisiko amin'ny fiainako izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen.